Ambatondrazaka faritra aloatra mangoro no nanaovana ny fanaingana tamin'ny fomba ofisialy ny vary arana na ny riz étuvé ny 14 oktobra 2022 lasa teo. Teknôlôjia vaovao ampiasaina aorinan'ny fijinjam-bary ho fikarakarana ny vary akotry izay iarahana amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny FOFIFA sy ny Africa Rice ary ireo tantsaha mpamokatra vary. Efa fampiasa any Afrika ity fikarakarana ny vary ity ary aparitaky ny Africa Rice aty amin'ny tany afrikanina ka anisany mahazo izany tombony izany isika malagasy indrindra fa ny vehivavy izay nojerena manokana ampiatra azy. Miavaka ny vary arahana amin'ny fananany laro ara-tsakafo na ny valeur nutritionnelle, ahitana ny vitamine B1 sy ireo singa mineraly. Misy ny tombotsoa azo na ho an'ny mpamokatra na ho an'ny mpanjifa mpihinana. Zava-dehibe ty teknôlôjia ny hoe riz étuvé. Mbola hojerentsika moa ny tena hoe inona no ataontsika dikateny izay manandrify tsara amin'ny ary mampivoatra tsara ny tombotsoan'ilay vary izay ampiarana zao teknôlôjia vaovao zao. Ny voalohany aloha dia rehefa vary rehetra dia azo atao ampiarana zao teknôlôjia vaovao zao. Ny tombony tsara zaraina sy ampahafantarana malagasy rehetra satria any amin'ny faritra afrikana izay mariko manokana fa efa maro no ahitako azy ity na Afrika atsinanana na ny Afrika andrefana dia efa tena mampiasa an'izany betsaka satria nahita ilay tombotsoa. Atsika malagasy dia efa nisy any angamba mety nanomboka azy kely fa tsy tena naparika izy nefa betsaka ny tombotsoany ary fotoana zao ampidirana azy satria ny vary ny foto-tsakafontsika malagasy. Ina ny tombotsoany voalohany? Tombotsoany voalohany dia ny eo amin'ny tahan'ny fahaverezam-bary eo amin'ny fitotoana rehefa avy ampiarina ty teknôlôjia ny étuvage dia ny vary akotsy izay efa vita zany ilay étuvage amaina ka hoentina tontolo dia miena be ny fahaverezam-bary na ny perte au décortiquage. Lasa miakatra hatrany amin'ny 72 hatramin'ny 80% any ny taux de décortiquage zany hoe ny miena zany hatrany amin'ny 20% ny fahaverezana ny eo mpitotoana aoriana ny fitotom-bary. Ankoatran'izay dia azo tehirizina maharitra kokoa ny vary zay vary akotsy amainina aoriana ny étuvage ary tsy dia hoe mila ireny hoe ampiasana ny fomba samihafa na samy hoe fanafody ny fitehirizana azy fa ampangotrahana fotsiny izy io rehefa aoriana n'ireo etape maromaro noho izany tsy misy fampiasana simba simika na zavatra hafa. Ary ankoatran'izay hoe ahafahana mitahiry azy ely zay dia eo koa ny tombony ara-économique. Ara-économique hoe satria sady miena zany ny fahaverezam-bary eo amin'ny fitotoana fa koa rehefa andrahoina izy dia mitombo kokoa noho ny vary zay tsy mandalo étuvage. Zany hoe rehefa nanontaniana zao ny vehivavy renim-pianakaviana zay fanatantsika teo zay efa nampiatra azy dia raha telo kapoaka izy no ilain'ny fianakaviana mampiasa nyty fomba teknôlôjia fanao étuvage dia roa kapoaka dia efa ampy fianakaviana anankiray any enina mianakany anaovana vary sosoa. Ka raha ray kapoaka isaky ny fianakaviana no fitsitsina dia hitanareo amin'izany hoe raha ampitomboina minisa amin'ny fianakaviana marobe zay mampiatra zay hoe manaiky ampiatra azy anatin'ny taona ray dia ampidina ny tahany vary izay isakafoanany malagasy tsirairay. Ventsika moa izy hoe any amin'ny 10 mety mahatratra 20 kilao isan'olona fa raha mampiasa an'io ny fianakaviana ray dia mitovy ihany ny fatram-bary zay sakafo eo amin'ny eo an-databatra kanefa kely ny kapoakam-bary zay arotsany. Zany hoe misy tombony ara-économique zay ary ny anankiray zay tombony lehibe koa dia fahara-pahasalamana satria tena mety amin'ny diabétique ity vary étuvé ity. Mety amin'ny diabétique ahafantatsika fa
raha miresaka diabeta zany dia be diaibe ny voka-dratriny mitondra tsy fahasalamana ary noho zany dia mamoaka vola eo amin'ny fianakaviana indray ny vokatry ny diabeta ary noho zany dia anisan'ny tombony tsy azo amaivanina koa zany fahafahana misitraka vary hoanin'ireo diabetika ireo. Afaka mifaninana amin'ny vary aondrana ny velany ihany koa ny vary arana na ny riz étuvé. Azo ampiasaina tsara ny apombombary ho sorokitay hitanehana ny vary akotry sady tsy mandoro vilany, mampihena ihany koa ny fandripahana ny ala mba ho fikajiana ny tontolo iainana. Fikambanana misa 9 ankehitriny no nahazo fiofanana avy tamin'ny Afrika Resy ary efa manao ny fampiarana ny fanaovana vary arahana toy ny faritra Vakinakaratra, Itasy, Analamanga, Menabe, Atsimo Andrefana. Raha ho an'ny Atsimo Andrefana manokana dia ny ao Bamangoky izay efa nahvokatra masom-boly vary 9 ka hatramin'ny 7 taona isaky ny hektara. Nandritra izao lanonana izao no nanoloran'ny minisitra Arfid Ramilson ny fitaovana fampiasa amin'ny fikarakarana ny vary arahana tamin'ny FOFIFA sy ireo fikambanam-behivavy avy amin'ny faritra 9 iasan'ny Afrika Resy eto Madagasikara.